dia amikafalila lalandava tompoko lasy tompoko vavy no ifakahitatsika eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé Ady Canada. Ny resatsika anio moa zany dia toy ny fandaharana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny rafosam-bavy sy ny vinatovavy. Efa no adiaditsika teo aloha moa zany hoe inona sinona daholo zany ny antony mety mahatonga ny fifandonana ka ny toyiny zany no resatsika eto. Tsara ho marihana fa ny fifandraisana ohatran'ireny zany dia tokony foana zany atao izay ilaminana, izay ampilamina ny fifandraisana satria inona ny antony. Raha ohatra ka ianao manambady olona anankiray dia tadidio fa manambady ihany koa ny fianakavian'ilay olona, ka tsy tsara raha ohatra ka olona zany tsy maintsy ataontsika hoe voatery zany hifanerasera aminao kanefa anananao olana, ka raha mbola azo atao zany ny mamaha ny olana dia aleo zany mifatoka bebe kokoa zany eo amin'ny famahana ny olana, toy izay iroso amin'ny ataontsika hoe ambopo be zany dia iroso amin'ny atao zany hoe ady izay tsy ataontsika kapa hoe tsy mitera-bokatsoa zany ny hoe izany ady mipetraka lavareny ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny fiarahamonina izany. Ka izay no ilana zany ny fanadihadiana sy ny famakafakana momba ny hoe ahoana ny amahana ny olana. Tsara fantatritsika fa ny matetika zany ny tena votoatin'ny olana dia ny ataontsika hoe ny hambopoanga zany, ary eo ihany koa ny ataontsika koa hoe ny fialonana izay misy. Ka ny hambopo zany no io no mila zany jerena akaiky. Raha ohatra kosa zany ka hoe nilaza ny heviny ny renim-pianakaviana ohatra tamin'ny zanany lahy hoe ny fahitako an'io olona hovadinao io kosa aloha dia ohatran'izao ny fahitako azy, ka ny fomba fiteny amin'izay fotoana izay zany dia tokony voalanjalanja tsara daholo mba tsy zavatra handratra zany ny zanakao lahy, satria olona tiany iny matoa ny eritreretiny hovadiana zavatra misy lanjany be dia be izay zavatra izay. Ka na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana zany ny ahitanao an'ilay vinatovavy mbola hiditra dia ilaina foana zany ny firesahana amin'ny mpanajana ny hevitrao. Izay akory tsy midika koa zany ho an'ny zanakalahy koa zany hoe tsy fitiavana, tsy tokony ho raisina ohatr'izay koa zany ny hoe hevitra avy any amin'ny reny, satria ninona ho lazaina dia mikatsaka foana zany ny reny ny hatsara ny zanany lahy ary hatsara ny fiainany zanany lahy. Raha ohatra koa zany misy izay zavatra izay dia tsy dia tsara loatra koa zany ho an'ilay lehilahy ny tatitra ny zavatra nolazainy reny ohatra any amin'ny vadiny hoe zao no nolazainy mama ny mombanao, satria olona samy tianao daholo ireo olona ireo, na ny reninao na ny vadinao, ka misy zany ny zavatra tsy tokony zany hoe ho taterina. Raha ohatra koa nefany hoe zendra eny ataontsika hoe vinatovavy koa zany ny resaka izay enony momba ny hoe fieritreretany fijeriny ny reniny ilay rangahy azy zany dia tsy tokony koa izay zavatra izay dia hoentina ololom-po mandrakizay amin'ny fifandraisana, satria manana ny zony kosa ny olona hiteny izay heviny mombanao. Fa raha ohatra kosa zavatra zany hoe ohatra ataontsika hoe tsy marina ohatra lay fomba fijeriny
rafozanao ohatra ny amombanao dia izy ihany no ahita fa ianao tsy ohatran'ny olona ny eritreretany azy, ho hita foana zay zavatra zay. Ka misy zany ny ambopo be loatra rehefa zany hoe tsy ianao zany no hoe tao anatin'ny eritreritry ny rafozam-bavy dia mba manana fanetretena hoe rehefa ianao zany no ny fidiny vadinao dia efa zava-dehibe zay zavatra zay. Fa tsy tokony zany ho taritina lavabe hoe izao angao nakasitrahan'ny reninao akory ny nanambadianatsika. Ny fahendrena dia rehefa tafiditra ianao ka raha ohatra koa efa nanaiky ihany koa zany ny rafozanao, ny idiranao tao amin'ny fanambadiana dia tokony zany mba mahay ny ataotsika hoe fanetretena ny hoe tsy hamoa fotamandry fa efa nanaiky anao izy dia efa zava-dehibe zay zavatra zay. Ny olombelona rehetrarehetra mety manana ny fahadisoana fomba fijery. Misy koa zany ny hoe tandremana tsara ihany koa ny toetra hoe rehefa mbola tsy tafiditra dia mividividy an'ilay rafozam-bavy hividianana tsy homena cadeau isaky ny 2 minitra, nefa rehefa avy eo rehefa tafiditra ianao dia toy ny tsy misy ninona tsony izay zavatra rehetrarehetra zay tsy hita tsony ny cadeau, tsy hita tsony ny fitsiditsidiana matetika sy ny famalifaliana, fa dia hoe efa azoko zany ny zanakao dia efa aty amiko tanteraka izy zany ka dia tsy miraharaha tsony amin'izay fotoana zay koa dia tsy maintsy mba hisy ihany koa ny alahelo hipetraka eo amin'ny rafozanao ny amin'ny hoe ay ve zany dia nentina fotsiny akana toerana zany no nanaovana an'ireny fihetsika rehetrarehetra reny fa tsy tena hoe fitiavana. Ka mazava ho azy fa tsy maintsy hipetraka ny ataotsika hoe ngao karazana ahiahy mipetraka ihany koa zany amin'ny hoe toetran'ny lay vinatovavy zany. Ka ny tena tsara indrindra dia ny hoe ny fahaizana mametraka tsara ny plasy mahavady anao ary ny fahaizana koa manaja ny rafozana, zany hoe misy ny fitenenantsika malagasy hoe raha tiana ny vady dia ny rafozana no tsinjovy mandeha. Raha fahiditra ianao vinatovavy tsy dia tokony ametra-panontaniana be loatra ny amin'ny hoe tiany ve tiany ty rafozako ty ve sa tsy tiany. Tsy tokony de hipetraka loatra zany izay fanontaniana zay, fa ny fanajana aloha zany rehefa manajy izy de efa zava-dehibe zay. Ary ianao koa dia tsy voatery koa ianao zany hoe tsy maintsy ho tiany, ianao koa tsy voatery ihany koa hoe ho ti azy, fa ny fanajana de zava-dehibe satria iny ny renin'ny vadinao zay tsy azo lafina fa tiany iny ny reniny iny. Ka na inona hoe toetrany eo zany dia tsy afaka ianao zany andeha analan'izay fitiavany zay satria miteraka alahelo ho azy zany ny ohatrany hoe raha ohatra ka misy ny ady izay tsy ahitamba-olana dia voatery ohatra tsy mifampiditra trano intsony dia mba malahelo ihany ny vadinao zany mba malahelo ihany izy na de tsy miteny azy izy na de atao manara-dreny rano izy satria tianao be loatra any am-pony any izy mba malahelo ihany. Kanefa hoe olo tianao ve no ajanonao amin'izay hoe karazana alahelo zay. Zany rehetrarehetra zany zany dia mila adiadiana daholo zany adiadin'ny roatota daholo na ny rafozam-bavy na ny vinatovavy ka izay zany no andanjalanjana ny fihetsika rehetrarehetra zany izay atao.
raha ohatra kosa moa zany a misy ny toetra izay tena hoe toetra tsy zaka amin'ny ohatra hoe avy amin'ny rafozam-bavy ohatra na avy amin'ny avinativavy a raha ohatra ka hita fa tena hoe zavatra manafitoina ny zavatra mitranga zany, misy ny tsy fanajana na ny fanevatevana na ny hoe zavatra rehetra zay manelingelina sy mamizambizana, dia amin'izay fotoana zay ngamba raha ohatra ka tena hoe tsy voavaha ny olana dia tsaratsara zany a ny hoe tena mifanalavitra na tena hoe mifanalavitra toerana mihitsy zany a, tsy mifankahita matetika satria misy koa zany a ilay fitenenana hoe ny havadiana tsy iaraha-monina, ka eo zany a no mila an'izay hoe fahaizana mijery tsara zany a ny fandehan-javatra rehetrarehetra tokony ho fantarinao tsara ny rafozanao a, dia ilay rafozana koa tokony koa zany a mahafantatra tsara ihany koa an'ilay vinato, dia amin'izay fotoana zay zany a no ahafahana mandray ny ataontsika nga hoe ny fanapahan-kevitra hoe ahoana ny fomba zany a hifandraisana. Fa ny voalohany indrindra dia ny fanajana aloha zany a dia tokony hipetraka, rehefa samy mipetraka io zany a amin'ny roa tota dia ataoko angamba hoe 50 isan-jato ny ataontsika hoe zany hoe fifandraisana dia efa azo lazaina fa milamina. Marina fa ny olombelona rehetrarehetra dia samy manana ny toetrany.